Ho fampiainana ny tany tanora miteraka loloatra atao amin'ny faritra Androy, nahazo trano ahazona fampiofanana sy fitsaboana ara-pahananana ny Atobeloha. Centre Ami des Jeunes no iantsoana azy ity, trano efa ary fitaovana ary misy mpitsabo ihany koa mandray ireo tanora ireo. Eo anatrehan'izay, vonona ihany koa ny tanora miisa 20 izay nahazo fampiofanana izay mahakasika ny fananana ara-pahasalamana sy ny fandrindram-piterahana ary afaka manentana ireo tanora namany. Tanora voafantana ireto tanora ireto 12 ka hatramin'ny 20 taona. Tsy anasy, tanora vonona tsy hiteraka mandritry ny 12 volana ary vonona hiatrika ny hoaviny amin'izay sehatra ara-pananana izay. Nomena anareo ny fahalalahana sy fitaovana entina hiainga voalaza teo. Fa tanora tompon'andraikitra ianareo ary manam-piniavana koa maniry izay mba hampiharinareo ny fahalalahana azo ary rovobo tokoa ny asa fiariana ataonareo. Eo ihany koa ireo tolotra maro samihafa mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana sy ivitoerana akaiky ny tanora. Mba hazoto hatrany ianareo hanjifa izany ka ho lavitry ny voka loatra sy ny voka tsy nirima ary ny herisetra. Akoatra ny fampiofanana moa dia nomena osy efatra avy ireto tanora ireto ahafahan'izy ireo miary sy mitsinjo ny hoaviny ao aoriana kely. Ary nahazo fiofanana mahakasika ny fiompiana osy ihany koa ireto tanora ireto ahafaha mampandroso sy mampivoatra ny fari-piainany. Namarana ny hetsika moa teto dia nomena mari-pakasitrahana ireto tanora noho ny fiofanana izay vitany. Manentana hatrany ny mpitsabo mba hanantona ity centre vaovao ity ny tanora eto Beloha mba hanatsarana ny sehatry ny fananana ara-pahasalamana.